Hampivelatra sy ampitombo ny firalahian'ny tanora. Eto Antsiranana no tanjon'ny association Avako tamin'ny tournoi spécial fin d'année izay natao teto nandritra ny iray volana. Ekipa mpilalao baolina kitra maro avy eto ambonivohitry Antsiranana no nifanina nandritra ny iray volana io. Ka ny ekipan'ny Pombodrenky avy eto ambonivohitry Antsiranana sy ny ekipan'ny Sept Calme no tafakatra tamin'ny lalao famaranana ny 13 oktobra lasa igny tao amin'ny terrain Belle Rose. Resy ny ekipan'ny Sept Calme tamin'ny tir au but. Resy ny ekipan'ny Sept Calme tamin'ny tir au but ny ekipan'ny Pombodrenky. Manana tanjony manokana zegny association Avako amin'ny fagnanaovana tournoi ty. Ho fagnabeazana ny tanora eto Diego-Siarez tany Antigna Ampira satria fagnabeazana zay tsy agnaty salle de classe fo zay fa itarigny jusqu'à amin'ny fanatanjahan-tegna satria amin'ny fanatanjahan-tegna ahitanao relation entre équipe agnila sy équipe agnila zay. Ny association Avako dia misehatra amin'ny asa fagnasoavana ny vahoaka hoy Dr Rosny Bejoma. Ankoatran'ny lalao baolina kitra dia misy ihany koa ny fampianarana memem-poagna ho an'ireo mpianatra agnalana fagnadinam-panjakana. Eo koa ny formation maro isan-karazany izay natao hagnampihana ny vahoaka ary toy amin'ny fizarana soma ho an'ny zaza iziny amin'ny famaranana ity taogno 2024 ity. Maro zegny nihetsiky zay karakaraina association Avako. Tsy volagna za tsy fagnanaovana cours gratuit zegny classe d'examen sy io ka formation maro isan-karazany zay ataon'ny association Avako. Exemple zay formation fabrication du savon, formation élevage du poulet gasy amélioré, maro zegny formation zay karakaraina association Avako. Fa nihetsiky zay karakaraina magnaraka dia amin'ny fin d'année amin'ny avant Noël zegny misy firasagna soma ho an'ireo zanjy reo zanaka eto amin'ny tapitany Diego-Siarez zay ataontsika amin'ny quartier maromaro fa hitatsika miandalana eo karakory programme